ia nombotsika iny ary miaraba ny mpanaraka ny fandarana carte sur table indray amin'ity sabotsy alinalina ity a ialana tsiny be deabe ny fahatarana tokony tamin'ny fito ny fanarahana fa ny namatsika ny vahiny zay nasaina moa zany mbola vao miezaka mafy ny miditra fa misy olana lafiny teknika ny fidirana avy any misy azy ihany fa miditra miadanao ihany izy naizana zany tonga dia atombokontsika angamba ny resaka androany indray tsika toyny foana moa zany le resaka souveraineté ny fiandrianam-pirenena sy ny identité nationale ny olana nisy teto amin'ny firenetsika tamin'ny voalohany a dia akoatra ny lafin'ny politika karazana ahoana re filazana zany hoe fambara ny amin'ny olana fototra zay mahazo ny firenetsika de hoe tsy mipetraka tsony ilay mahafirenena malagasy mahaleo tenatsika na souverain fa lasa firenena miankin-doha amin'ny fanapahan-kevitra fa raha mahalala aloha fa atsika tsy firenena milolona irery tsy afaka mipetraka irery am'izao eto am'izao tontolo zao satria malala daholo tsika ny lafiny géopolitika hoe zao tontolo zao efa voazarazara entre guillemets gâteau io ohatra gâteau io fa na zany a ny souveraineté zay voizitsika en tout cas aloha ny fijerinay de souveraineté azony hoe inclusive hoe tsy mitoka-monina fa misokatra amin'ny olona rehetra nefa fisokafana amin'ny olona rehetra koa tsy midika hoe atao varoboba lay fiandrianam-pirenena fa akoatra lafin'ny politika dia eo amin'ilay hoe iza marina moa tsika malagasy aloha zany nahafantarana hoe alohany andeha ho any amin'ny hafa misy tamin'ny Paul Ricoeur zay mialatsina philosophe anisan'ny ankafiziko mihitsy izy io hoe mba ahafahako makany amin'ny tiozy izy de mila mazava tsara izy aloha le jeu zay ny azy zany le karazana jeu de mots kely filazana zay avant que j'aille vers toi je dois d'abord connaître qui je suis zany hoe iza marina aloha tsika ary hoaizy tsika rehefa avy eo fa tsy hoe tonga de maiky mamaiky any olona moa hoaizy tsika iaraka amin'ny ranona ve tsika iaraka amin'ny ranona ve tsika tsy hany mamaiky fa hoe iza aloha tsika iza tsika eto inona ny maizy azy atsika inona ny potentiel anatsika inona ny nomeny zanahary atsika inona ny capacité pelatsika à partir an'izay tsika hoe isokatra amin'iza iaraka amin'iza any angamba no fijeriko aloha fa tsy haiko ny hevitry reto namako reto mbola fampizarazara reto tsika de zay ngamba fa aloha meko an'ireto rahalahiko reto avy hatrany ny fitenenana ny aona ny hevitrareo am'izay thème tsika androany zay ny am'le hoe identité nationale sy souveraineté nationale alefa naoda za aloha tsy de tena hoe spécialiste amin'izy ity fa zavatra économie politika sy zay no nataoko fa miray amin'ny lafiny sociologie ngamba ny jerevako anazy ny souveraineté nationale zany sy ny identité nationale marina le tenin'ny pasteur teo fa hoe aona moa no hananako le hoe souveraineté raha tsy fantatro tsara hoe iza moa tsika malagasy ny nataon'olo hoe souverain amin'ny raha ohatra amin'ny teny aty amin'ny Allemagne hoe mandeha tsy matahotra de souverain aho zay zany fiteny tsy haiko ny fiteny sasany fa raha fiteny allemand il est souverain dikan'izay mandeha tena tsy miaotra izy tsy manembatsebana an'iza ary tsy matahotra eny an-dalana ka le identité nationale zany tsika ny malagasy ary tena sambatra ihany tsika satria ny identité tsika zany sady nation tsika no fahitako azy no état fanjakana satria tsika ao anatiny nomen'Andriamanitra izay privilège zay tsika ao amin'ny nosy io ary tsy hoe minosy io ihany fa manana ny maha izantsika tsika samy manana ny kultura manana ny fitenitsika de zay zavatra
le territoire ananantsika aloha de efa hoe efa étatsika zay, efa état naturel. Ka le maha état naturel antsika zany a, ohatrany hoe maha-souverain zany a, dia ohatrany manangana trano ihany, maha-firenenantsika zany, na ny nation ange, hoe firenena zany, mitovitovy ihany le nation nge hoe teraka, nation, de le hoe firenena reny, zany hoe ny reny zany no miteraka, de ny nation koa no miteraka, de zay zany mahatonga atsika olo anankiray de lasa ny tombotombo, de lasa niteraka foko, le foko, io foko, any aminay atsimo any le hoe zany io foko zany fianakaviana, hoe tonga hamangy ry zareo amy foko ho tonga hamangy atsika amty, dikan'izay zany dia le na raha tena atao miteny tsotra zany hoe fianakaviana le foko. Dia nadikatsika tamin'ny teny frantsay manko hoe le foko tribu, tsy fantako na mahamety azy ihany zay tribu zay, fa tsy maninona fa le foko lasa tribu de lasa mitohitohy, de rehefa ny foko moa mitsitokotoko hoe tsisy zero de lasa ethnie. De le ethnie zany de ny ethnie zany io angamba no atao antsointsika hoe tribu, de lasa firenena anankiray tsika, dia voafaritra misy norma ihany, fa tsy hoe rehefa atao firenena ny atsika zao naturel ny fitenenana, na avy any atsimo na avy any avaratra mifankahazo, na ny Frantsa angamba na eto Allemagne na ny amin'ny tany sasany, tsy manana fiteny betsaka fa tsika manana fiteny raha ihany, zay antsoina hoe dialecte. Ka ny dialecte tsy tany, raha ohatra zao nareo ao Frantsa, ny any Frantsa zao mihevitra fa hoe io teny français tenenitsika hoe livresque avy any Tours, fa samy manana ny variété géographique ny raitsiray. Na ny eto Allemagne koa tsy mitovy koa, na fomba tsy hoe tsy mitovy fa misy mahasamy hafa azy. Ka any amitsika zay zava-zay mipetraka, ka zay no mahatonga hoe sambatra ihany tsika fa nation tsika zany amin'ny zavatra. So de lavabe loatra ny fanazavako fa izay no fahitako anazy. Tsika zany de nation de manana état satria manana territoire. Territoire naturel ny atsika. Ka mbola iverenako le territoire mbola iverenako raha ohatra misy mahazo fitenena am'le territoire national io, satria mahakasika zay le ny souveraineté ao ivelany, souveraineté ao anatiny. Zay angamba so de la. Merci. Ny fomba fijeriko azy eo ato am'le varavarankeliko zany zao hoe mety ho tombony, mety hoe avantage ho atsika le hoe nosy isika, nosy lasa nation, ohatrany hoe efa ara-boazanahary zany hoe voafaritra hatreo le izy saingy, le fahasamihafana ao anatin'le izy mihitsy sao de mila considérena, satria za zany mahita amin'ny fomba fijeriko fa mahita hoe fahadisoana sady anao bavura ny ministère ny communication sy ny culture ny amin'ny tany reny sy ametrahany hoe ity ny daty anaovana ny taom-baovao malagasy. Eo manko le idiran'le identité, satria le kolotsaina tsirairay na samy eto Antananarivo ara ny eto ara mbola misy karazana ny taom-baovao, misy hoe alamady be, mbola misy volambita, iza le hoarahany iza de iza le maninona. Mety hiteny ny fanjakana hoe imposé fotsiny ihany io de ohatran'izao, sainga tsy miaino zany ny fanjakana, hanimba identité zany ve isika sa farafaratiny. Amin'ny resaka talohan'ny izay niditra direct teto ry mpanaraka no hoe ahoana ny fomba andrindrana le resaka identité sy souverain raha ohatra ka tsy misy concertation nationale. Satria misy karazana olona be da be tokony hoe nona, misy olona mety olona ohatriny draboady no mirepresente an'le olona vary ambanivohitry fanadina,
zay mety izaboady no hiteny eo amin'ny place zareo satria zareo tsy manana sehatra hitenenana, tsy manana fahefana hiteny ary tsy manana fahasahiana hiteny akory. Mahatonga anako miteny hoe zaboady satria zaboady sociologue hoe nanahoana, inona ny étude natao, inona ny analyse natao, inona ny expérience efa nandramana momba an'izany zavatra zany, fa tsy eto Madagasikara na ny calendrier na ny almanaka ary mbola misy hoe isa lava isa fohy. Tsy Madagasikara akory ary zany resako zany fa mbola eto Antananarivo. Fa ny Anakara manana ny taom-baovany, ny Aria Vohipeno manana ny taom-baovany, ny Sakalava na ny Sakalava Menabe na ny Sakalava Ambohina samy manana ny taom-baovany. Eo zany lasa ohatry ny hoe miala tsiny amin'ilay fomba ilazako anazy, tsy mampiady fo koa zany fa lasa ohatry ny hoe satria ve anomeriny io de terena fotsiny hoe ny alamady be zany no atao taom-baovao malagasy. Mety tsy zay le izy ary le izy le firenena sy le anina malagasy zany misy fractal be da be io zay tokony considérena daholo fa tsy hoe sy mbaina. Io ary efa erreur nataon'ny mpanjana tany zay tokony isika no manao correction an'le izy hoe fa maninona no lazaina hoe foko 20 fa ny tanalana maninona tsy ny considérena ho foko, ny masikoro maninona tsy ny considérena ho foko. Kazafady ny amikasika an'iny nge ny ethnie sy ny nation nge miapparaître de tsy zavatra miapparaître de disparaître satria misy nation ny disparaître mbola hisy ethnie na nation hiseho koa aza ka marina ny teninao tao fa tamin'ny fotoanandro angamba numériquement angamba vitsy zareo fantatro tsara mihitsy fa ny masikoro sy ny bezo taloha considérena olona ray nefa samy manana ny fombany reo. Samy hafa mihitsy. Marina mihitsy ny zavatra teneninao. Na ao amin'ny mahafaly koa aza mbola mizarazara fa zany hoe tsy tokony olana zany fa enrichissement ina moa zany les considérations an'izay fahasamihafa an'izay moa koa le mahatonga an'le izy ho lasa harena. Fa raha vao tsy mba itsika ny sasany dia tsy misy dialogue entre an'le izy dia eo le mahatonga an'le frustration zay mahatonga antsika mandrakity ny androany amintsika ny antsoina hoe fédéralisme dia adipoko. Mbola erreur raha zao tsika nandeha hiditra anao fédéralisme satria makany adego ange ianao dia mbola misy hoe zay zanakavaratra fa ndana mody ny bourgeance ambany andro fa manana ingénieur BTP firy ny tavaratra. Raha hiteny zany zao nanao kabary zany zao colonel Mika hoe miainga aty atsimo aty Tuléar ny développement ho an'ny Madagasikara. Tsara be zany fa populisme zany. Populisme te azo bravo amin'ny vahoaka fotsiny zany. Fa itsika ve ny fetraka an'izany ao anatin'ny lohan'le olona tsirairay avy ireo dia ahoana inona le bavure hitranga. Zay zany mahatonga antsika gardien de la révolution. Anticiper-tsika izy hoe inona le olana mety hitranga, ahoana ny anaovana ny résolution an'io zavatra io ohatra ka mitranga izy sanatry tsy te hanao dialogue aminao fa zao marina ny teninao eo ange tsika ne raha ohatra tsika miaiky fa firenena anankiray ohatrany trano ihany io samy manana ny efitra ny tsirairay ny raha ohatra betantsika zay samy ohatra io misy trano anankiray dia io misy efitra dia misy trano ray kambanana dia ny culture zay ny tiako fanamarena kely ihany. Za zany iverina tanteraka any amin'le hoe ady fototra mihitsy dia le hoe inona le maha-malagasy tsika aveo mahafantatra an'izany hoe inona zany malagasy amin'izao 2025 zao manomboka sarosarotra ihany no miteny hoe inona marina amin'ny paramètre inona dao no facteur rehetrarehetra mahatonga na hiteny zany hoe vaty malagasy satria hitantsika teo moa zany faraparany teo manomboka misy ohatrany hoe fifanavakavahana manomboka miresaka
fiaviana manomboka resaka tokony olona sarotra be mantsy io satria lasa manao amalgame tsika fa io mila mazava tsara ka eo mihitsy tsika ave mahafantatra tsara an'izany ohatry ny ahoana zany malagasy zany de iza de ohatry ny ahoana sikatray zany no afaka miteny hoe eto amin'ny malagasy de eto tsy malagasy tsony ny tikaviana amin'izay de zao raha ohatra hoe iresaka hoe tena etiny pure et dure tsika de ohatry ny hoe ao Sénégal raha tena etiny iny resahana hoe tena etiny de ao Sénégal vao miova village mandeha 40 km ianao efa tsy mifankahazo tsony mihitsy ny zavatra tenenina tena le longo mihitsy tsy mifankahazo misy miteny wolof ny sasany miteny misy karazana ny atsika variance ethnique ny atsika tsy misy fahasamihafana fa mifankahazo ny any Sénégal ohatra tena misy hoe etiny tonga soa Kasim tsy tonga de tsy mifankahazo mihitsy tsika zany manana chance fa hoe manana ny teny gasy afaka mifanerasera sy ny sisa fa zay ihany nefa mahamalagasy fa mbola misy paramètre be da be zay reny de eo foana no ilay tsy mbola nisy niezaka mihitsy ny mpitondra mifanesy hoe tena hitrandraka marina hoe ahoana raha io mahamalagasy io marina no entina ampivoanana ny firenena satria mantsy hatramin'izay vitavitan'ny ilay minorité miteny zany hoe anao zany rehefa mahavita batan'ireo minorité miteny ireo de afaka mitondra avy eo fa nisy manontany zay hoe ohatry ny ahoana inona ny hevitry ny olona ary amin'ny fin fond sud amin'ny Madagasikara ary na ary amin'ny fin fond ny est ouest ary anaty alany ary amin'ny corridorny Tamatave sy Brickaville rehetra nisy nanontany ve tany tsy nisy nanontany zany satria vitavitan'ny olombitsy daholy ny décision politique rehetrarehetra zany hoe ino ny lasa mitondra an'le incohérence na décision politique eto raisiko ohatra amin'izany raha ohatra ave hoe lasa fampifalifalinandreo olombitsy reo mantsy le décision politique de lasa incohérent raha ohatra ave hoe anao autoroute avy eo Antananarivo makany Tamatave 300 km mahery io zany hoe raha tena vita autoroute zany io adiny 4 de tonga any Tamatave zany hoe mainka ianao amin'ny valo tonga any ianao amin'ny 12 milamina tsara mety tsara ok faly daholo zany le classe moyenne malagasy de manao UP bravo fa zao nisy mieritreritra ave hoe raha ho any Tamatave hatramin'izay mijanony impiry ny tomobile ray mamelona an'le village kely rehetrarehetraky ny lalana iny mandeha kelesy de mihinana saucisse de mandeha kelesy de mitsakava atoandro Brickaville de mandeha kelesy de mijanony eo anazy zany hoe système maray manontolo ny velomin'iny lalana iny fa nisy nanontany ve zany nisy nanao étude ave zany sady hoe maika fotsiny misy autoroute any andafy de asiana autoroute to Madagasikara ohatra zay ihany koa ohatra zany ihany koa raisiko koa le incohérence an'le décision ohatra hoe téléphérique 120 millions d'euros vola lany tamin'io inona ny intéressant anao an'io téléphérique io ho ana olona tsy haiko ataoko hoe 20 na 50 isan'andro sa anao an'io canal de Pongalanina zay atrary amin'ny extrême est nord-est ka atrary amin'ny sud-est zay afaka atao tena hoe autoroute fluviale tondra ny vokatra rehetrarehetra du nord au sud amin'ny côté est Madagasikara lasa incohérent décision politique eto satria fampifalifaliana an'le olombitsy afaka migrevy tsy afaka mitatataty eto amin'ny Facebook de ireo ny ekena fa iza zany ny tena momba an'ireo olon'ireo
tsara miverina dia izao zao miverina amin'ny resaka retana indray zao ny resaka Madarel, tsy Madarel moa zany fa resaka train urbain. Iza marina no mahazo avantage amin'io. Tsy haiko loatra raha ohatra hoe hiainga avy eo Soanierana zany dia andeha train hoe ny Analakely dia inona. Fa tsy nisy nieritreritra hoe fa maninona no tsy averina. Iza miprofite an'iza no tsy mampandeha an'io ana mihitsy ilay izy. Fa maninona no tsy averina Fianarantsoa teto, fa maninona no tsy averina Antananarivo Fianarantsoa, fa maninona. Incohérent foana ny décision politique eto. Dia noho izay hoe verina ry amin'ilay ady fototra hoe sao dia ilay mahamalagasy mihitsy aloha mila fitorina hoe inona tsika dia inona ny zavatra tadiavintsika. Averintsika foana mantsy ilay mitady ny very. Hatramin'izao dia ohatran'ny lasa fananiantsika ilay mitady ny very. Sao dia mba zavatra tsy verina dia mba zavatra eo ambany masontsika efa eo. Fa tsika tsy mahita eo ambanin'ny orintsika. Ana mihitsy ilay izy. Sao dia mba zavatra tsy very. Fa tsika no mikipy. Na tsika ny very. Na tsika ny very, tsika mihitsy ny efa very eto amin'ny tantsika. Tsy mahita tosa. Zay angamba no tianina fa tonga to Kasim. Kasim moa zany no vahiny GDLR androany. Tsy haiko efa eno Kasim daholo angamba niresadresaka teo hoe iresaka momba ny ady fototra, iresaka momba ny hoe ohatrany ahoana inona marina ny identité malagasy, ohatrany ahoana rezaka indray izany hoe malagasy, ahafahana miteny hoe malagasy zany. I Kasim angamba ny afaka tena miresaka tsara amintsika mpanaraka eto amin'izao an'izay zavatra izay. Kasim. Ilay micro mba andeha. Io masy problema teo. Ilay micro. Micro an Kasim tsy mandeha. Io foana ny olana be. Mila activena kely micro an Kasim. Miara foana io foana raha. Ono io indrindra misy tiako verena kely le tenin'ny Jaboa dia ampifandraisiko amin'ny tenin'ny Naoda. Dia hoe nafaka le teninao teo hoe souveraineté anatiny sy souveraineté ivelany. Important be ngamba zay ho an'ny malagasy satria matetika masy ny olona miteny souveraineté dia ohatrany hoe par rapport ny international foana. Fa le souveraineté nationale ary souveraineté internationale. Tena point roa ngeza be zay a. Dia eo indrindra le national aloha zany mampieritreritra le teny Jaboa teo resiko hoe sy ny tenin'ny Njaka le resaka hoe maninona misy fokotsy reconnu. Ono zany raha atao zany ilay concertation nationale izay fampihavana pirenena, tsy fampihavana pirenena noho ny politika fa fampihavanana ny samy malagasy izay nampitokotokoana dia ny hoe sao ve tokony nisy karazana inventaire indray mandeha, on va refonder le pays dans le sens hoe ho ateraka indray ny tenin'ny Naoda teo ihany hoe sao dia mila ateraka fandroany le firenena dans le sens hoe reo marina ve tsika araka ny teny Japon hoe iza tsika tena reo ve tsika sa misy tsy eo fanahilika ary na misy eo ihany fa mody atao tsita dia hoe sao dia any ve mila manao refondation hoe andao anao inventaire indray mandeha ohatra reny olona le hoe za zao ohatra hoe mividy an'ity quincaillerie ity dia manao inventaire hoe firy ny fantsika ato zay vao hanokatra an'ilay magasin indray fa tsy hoe tonga dia tohizana le varotra fa tsy maintsy manao inventaire aloha. Possible ve ny anaovana an'izany manontany an'ny Jaboada zao amin'ny domaine ny anthropologie hoe ho vita ve zany ambition le feko hoe manao ao daholo zany ny spécialiste ny historien, ny anthropologue, ny ethnologue et tout hanao inventaire indray mandeha ny Madagascar fa tsy se contenter amin'ny document officialy eo mihitsy le izy hoe hoe reto ny gasy. Eo mihitsy le izy hoe inona ny intéressant kokoa. Inona ny intéressant kokoa amerina anao inventaire zay mihitsy ve isaky ny variance langagère, isaky ny variance ethnique, isaky ny variance ny coutume, isaky ny variance rehetrarehetra misy an'ilay paramètre rehetrarehetra tena zay ve ny intéressant. Zay ve ny intéressant fa redéfinisiavana mihitsy les nations malagasy tout en incluant io richesse rehetrarehetra, richesse culturelle tonga dia sabe raisina bamba ohatra hoe richesse culturelle io dia miteny fotsiny hoe tia kolotsaina varia, tia kolotsaina varia, tia kolotsaina varia.
afaka samy miteny zany hoe za afaka nakarara za be tsy misara fa inona am'izay no hoe ton'izay zavatra zay le olana hitako le olana hitako misy exemple kely zay teneniko tamin'ny zay nanara tamin'ny tompoko lahy Elira Jonarson zany de le mifananainao am-pianarana de za miteny foana hoe tafitsokofy de ny zavatra nytenen'ny Elira Jonarson ana de hoe aza miseho milay mihitsy elahy hoe mpitsokofy fa elahy ve efa namboly ovy aloha de ozy hoe efa naniovy anankiray tao anaty vazy de naniry fa tsy zay no midika hoe mpamboly ovy fa tokony ao anatin'ny kolotsaiko mihitsy zay fambolena ovy zay tokony hoe culturellement tsokovy zay avo afaka am'revendiqué an'izay hoe mampitsokovy anany zay sarotra be nefa ny atongavana am'izay satria ahoana moa no raha ohatra hoe tazamiahy lehibe any Manakara ahoana moa no ananany identité raha tsy mahafantatra ny tantarany akory izy satria raha izy avy any Manakara zany voatery izy ohatra ho any amin'ny université ny Fianarantsoa rehefa afaka baka fa rehefa tonga ao Fianarantsoa izy manana misy ohatra hoe misy musée mirakitra an'izany avy eo misy trano kulturary mirakitra an'izany avy eo hoe ohatry ny ahoana zany raha ohatra za miteny hoe za Betsileo isaky ny raha ohatra hoe resantsika par province fotsiny isaky ny province ave misy musée mirakitra hoe ohatry zao ny tantaratsika ohatry zao ny tantaratsika ohatry zao ny tantaratsika ka ahafahako marina miteny hoe za sy identifié amin'ity foko resahako ty na ty entiny resahako ty ka mahatonga hoe amin'ny malagasy hafa ty de misy identifié amin'ity ka rehefa tsy tonga am'izay de tsy anana rehefa tsy manana an'izay appartenance zay ianao rehefa tsy afaka misy identifié amina roots faka ohatr'izay de tsy afaka miady mihitsy amin'ny ho avy ny fianarana tantara de tsy hoe hianatra tantara anao tsenjerimaina ny fianarana tantara ny histoire io teneniko io natadefy dia anazavana ny présent zany hoe raha ohatra zao za raha ohatra zao fijoroko eto raha ohatra zao fomba fisainako iny tantara ray manontolo iny mahatonga na ho hito zao fa tsy tonga tapiketo fotsiny za de ohatra zao non fa mila fantatro io tantara io de mila haiko hoe fa maninona zany ohatra zao tena mampananana namatsy le hoe tena hoe jerena tsirairay ve paramètre rehetrarehetra hitenenako hoe za mpitsokofy sa tonga de hiteny fotsiny hoe malagasy tiako tenena de zao za nge namakeo nosy be fotsiny ary nosy be Elville ny resahako tsy miteny tsy manontany ana mihitsy ny oleo anosy be Elville hoe enao ve avy any Antsirabe sa avy any Ambositra sa enao avy any Madagasikara ozy izy makeo Seychelles fotsiny zany na Comore de avy eo enao avy any Madagasikara tsy misy Comoriana tsy andeha antany anao mihitsy hoe enao ve Betsileo sa Betsy misaraka sy tsy malagasy enao de malagasy de ny paradoxe amin'io revue tsika mirevendiqué an'izay nefa tsy fantatritsika akory le izy de avy eo any France zao sy ny any Europa rehetrarehetra any tena hoe feno association zanaky Dego association zanaky Toliara fa inona ny tedavitsika amin'izay zavatra association zanaky Ambositra association ana mihitsy le izy hoe inona ny tedavitsika anao malagasy tsika sa za irevendiqué hoe za mpitsokofy de zay fotsiny nefa eo anosy be de efa tsisy mahafantatra an'izay akory any mihitsy ny tiako anina de ahoana fa maninona ny système politique rehetrarehetra amin'izay efa nisy any moa za fa tany aloha any fa maninona no tsy manisy lanjany an'izay mety raha fantatra ange zay mahamalagasy zay de fantatra hoe inona ny zavatra tedavitsika marina sy mampandroso
sy mifanaraka amin'ny rafitra antsika. Fa rehefa mbola tsy fantatra izay dia ohatr'izay za raha ilatsaka président raha plus dia ozy hoe fenoko izay valy de bois isaka ny fokotany dia lany aho zaniko. Satria tsy izay zany aloko. Izay angamba ny tiako tenenina kely teo raha ohatra misy tsy mety tafiditra kasimo, tsy mety tafiditra kasimo. Ankaraha tonga nanontany an'izay mantsy araka izay rehetra satria mantsy le hoe ametraka ady fototra tsy maintsy manao choix zany, safidy zany hoe hoaizitsika inona marina no zava-dehibe satria araka le teny teo hoe fanatsidiky nizaka teo le hoe misy fikambanana tsy mamelatra mitondra zany mivohy mafy mihitsy ny resaka fédéralisme am'izao. Ny fédéralisme koa nefa ny tsara ho fantatra fa misy karazany zay zao aty Belgique miaina zany état fédéré zany fa tsy mitovy amin'ny fédéralisme suisse ary tsy mitovy amin'ny fédéralisme allemande. Io koa mantsy mila atao mazava tsara hoe fédéralisme ohatry ny ahoana satria misy déclinaison be dia be io. Misy confédéralisme ohatran'ny Suisse zao, confédéralisme helvétique fa tsy fédéralisme izy. Ohatran'ilay aty aminay zany, aty aminay région fédéralisme any zareo indray tena question na canton. Donc io zany dia efa tsy mitovy ny kanefany ohatrany hoe fantany za zany te halala hoe bon tsy androany moa ny teny an'izany eto satria zay izy hoe io ve fampisogadinana le faritra sa tsy fantatro samy manana ny fijeriny moa io hoe iza zany miainga amin'ilay teny nizaka teo ina hoe jaboady teo hoe le malagasy ve aloha sa tonga dia le faritra sa le fiheviana satria izay zany no ohatrany hoe tsy maintsy ho safidianina ka zay mahatonga antsika hanao discussion eto hoe satria hanao refondation antsika aiza zany lalakombana nanan'ilay fiandrianam-pirenena aloha zay vao mieritreritra ilay fiandrianana iraisam-pirenena discussion misokatra ka any mihitsy le izy hoe na ahoana tsy afaka mainga avany amin'le tsy afaka mainga avany amin'le hoe mahafoko mahetin'isy any io jerena amin'ny ngeza aloha resaka développement global resaka dia aveo tsika me mikisaka kelikely makany amin'ny développement local zany hoe ny zavatra ilaina voalohany aloha ho an'ny vahoaka tsy ingera ohatra ny pyramide de Maslow samy mahafantatra ny pyramide de Maslow daholo angamba fa tsika le eto en base eto mihitsy dia efa tsisy ny sécurité ny lalana ny trano ny fahasalamana io dia efa tsisy io zany tsika dia efa tapitra zany hoe besoin ny vahoaka rehetrarehetra aloha natao zany hoe atao aloha ny lalana mamoaka vokatra atao aloha ny resaka communication sy déplacement izay droit fondamental ange zany déplacement zany fa io ange tsika dia efa tary any amin'ny droit fondamental mihitsy tsika dia efa tary amboarina aloha iny aveo me afaka mitsofoka tsikelikely amin'izay afaka mitsofoka tsikelikely amina détail amin'izay hoe ahoana ny fomba ampandrosoana ny vezo ahoana any amin'izay tsika vao iresaka an'le hoe etnina ampianarina tsika hatramin'izay le hoe 18 ethnies miaraka amin'le variance reo 18 ethnies reo nga mbola misy variance hafa koa aveo amin'izay hoe ahoana ny fomba ampandrosoana ny vezo inona ny vezo c'est le peuple qui se déplace zay ny etomboana mitondra samby reo manjono ahoana ny fomba anampiana an'ireo ny betsileo ohatra zao ny merina ohatra zao antsika vao miditra détail fa le base aloha ny santé ny sécurité ny déplacement droit de parole sy ny sisa fa eo tsika dia efa tsisy ana mihitsy le izy dia averina hoe rehefa rehefa zay le disoady resy moa zany tena angona hoe rehefa disoady ianao dia resy satria ianao mitodika any amin'ny tsy fahavaliny adivanao dia eo ianao miady rery amin'ny rivotra eo dia resy ianao Salam.
Enfin. Azafady ohatrany le resaky jabo atao toy zao kely ohatra mampatsiahana lesona tany amin'ny première année deuxième année anao na physique io loi physique na loi sociologique na économie politique zao hoy izy anao le vahoaka izy ianao misy lalàna sahala am'izao voalohany indrindra aloha ny ankapobeny ny universalité tsy zay universalité dia miditra amin'ny généralité dia miditra amin'ny particularité zay vao miditra amin'ny élément anankiray ohatrany mampatsiahana zavatra zay misy tokony hanaovana azy satria zao resaka ataontsika zao nie na dia miteny souveraineté tsika zay tsy hoe resaka individualisme fa resaka social no ataontsika dia voalohany indrindra aloha olombelona tsika tsy zay za maha olombelona dia mitovy amin'ny olombelona rehetrarehetra ihany za nefa afrikanina satria Madagasikara avy any Afrika dia ao maha afrikanina malagasy dia maha malagasy zay avy any Toliara avy any fianakaviako dia izao nahodana Rafely zao zay zany fomba zay vao mahatonga zay vao mijery inona nampandrosany ity satria dialectiquement manko le izy anankiroa ohatrany manao fizika ihany ange anao tsy maintsy mijery ny molécule aloha zay vao makany amin'ny atome zay vao makany amin'ny nucléon zay vao misy ny karazany zay ny fahitako anazy ka ohatrany miombokevitra aminao ihany am'izay amin'ny méthodologie zay fa izao dia izao zany hianatra élément zany tsika unité anankiray ny malagasy fahitako anazy ange ty resaka hoe asa tsy haiko tsambikina angamba hoe avy ary ohatrany tsy nisy ihany ange io na taloha ohatrany fa taty aoriana taty any amin'ny taonjato 2000 na 1990 izy vao nisy tadidiko tsara mihitsy fa raha ohatra ka ny tantarantsika zay maha nation antsika zay ny tantarany passé manana passé tsika ny passé antsika zany hoe maka période zany nataontsika nanomina tamin'ny andro Andrianampoinimerina ange tsy izy ihany fa ny manodidina anazy ange olona avy any ivelany ange koa nanodidina anazy avy any Antesaka avy any sy ny karazany raha izay faharoa mais manana passé commune zany tsika dia na ny rova zany ny rova koa fahalalana avy any ivelany tsy avy any ivelany fa avy any faritra hafa nanaovana azy dia manaraka an'izay na ny tolona nataontsika tany Madagasikara rahalay mongany avy any Besleo avy any Fianarantsoa fa taiza izy ny tolona ny raisin'ny olona izy tany Andapa sy Antalaha tany tsy niteny ny olona hoe ianao avy ary fahatelo manaraka an'izany tamin'ny première république re tompoko Monja John ange tsy avy ao Toliara avy any Androy fa lany tao Toliara tao izy noho ny heviny maire voalohany Toliara izy après ny iza moa ty après ny fahaleovan-tena fa naongana moa izy rehefa avy eo mandeha ihany tamin'ny 72 tamin'ny première république koa nisy natoko raha resaka politika atsika ho an'izay mbola famerenana ihany na ny député voalohany tao Antananarivo re Andriamanjato Richard Zao Zandry Joseph avy any Diego dia Razafy Salama Jean Baptiste avocat avy any Ambatondrazaka zany ny député tsy nisy an'izany misy taloha ary mbola nohamariny tantara zany fa ankoatra ny Toliara Monja John mbola lany tao Antananarivo ihany koa tamin'ny député zany hoe zany passé commune zay valeur be zay amitsika faharoa manaraka an'izay tamin'ny 74 nisy natao 72 natao hoe CNPD ny député rehetra lany tao Madagasikara ny tany mahajanga izany Zaranaina zany tany Zaranaina avy any Betserebaka Oziza zafady amin'ny teny an'izany lany tao Mazenga zany ny tao Morondava Razafy Salama dokotera avy any Fianarantsoa lany zany olona zany ankoatran'izany ary nisy avy any atsimo
avy any tamin'ny fa io zavatra io efa tateo aorina no nisany io fanavakavahana sy ny karazany io araka fahitako anazy zareo amin'ny lafiny scientifique aza misy miteny hoe io resaka klasy io fa raha ohatra alainao ao tuliara ao befoly ny chef fokotanao re tompoko merina tamin'ny ary ao atsimon-drano nisy Antandroy lehibe ny fokotany koa tamin'ny 72 tamin'ny andron'ny Repoblika faharoa de nisy nilaza hoe nafitranatra tsy mahazo milasaka hono ny vahiny de niteny le merina hoe mivoaka dolo izy ny vahiny ze vahiny ato amin'ny fivoriana fa tsy azo fidina tsisy nivoaka de nahoana tsisy nivoaka satria passeport gasy dolo izy rehetrarehetra passeport zay de lany le Antandroy lahy tao atsimon-drano io atsimon-drano tsy nisy fa dénomination vaovao io satria nisy ny avaradrano de nisy ny atsimon-drano zany vao vetivety ny siny zany de tsy ho lava tareha fa na tamin'ny zay maha nation tsika zany tsika tokony ho fiera am'zany tsika ary tokony hanana kambo tsy ho maty kambo fa tokony hanana hambo am'izay zavatra zay maha nation tsika na ny tantara ny culture sy ny karazany zay vao miresaka am'izay hoe ny ethnie avy ary ilaina koa zay raha tsy mitenir compte zay particularité zay koa tsika lo le vatabe raha mijery hoe inona ny particularité ny reto olona reto vezo Antandroy Antakarana sy ny karazany zay ngamba fa ohatrany lavabe loatra ngamba efa andresana teo moa zany fa somary nisy olana kely Kasim vahiny androany amin'ny thème sy ny sujet rehefa androany le resaka le hoe mahamalagasy hoe aizaka zany afaka hitenena zay mahamalagasy ahoana ny tantara ahoana ny importance ny tantara ahoana ny importance ny identité malagasy sy ny hoe ahoana ny importance ny le hoe identité mihitsy ve ho amin'ny fampandrosoana ny firenena anankiray le any mihitsy zany antony hoe netona ny namana Kasim hoe anampy anay androany resadresaka momba ny zay zavatra zay miaraka amin'ny gardien de la révolution androany efa fantatry Kasim daholo zany Pasteur Jean-Luc namana be Naoza namana Herinjaka Kasim tonga soa faly miaraba anareo rehetrarehetra ialana tsiny ny olana ara teknika efa tsy de niankina tamintsika fa niezaka tsika de nisokatra ihany le petsy za somary tsotra feziko ihany mikasika an'izay hoe identité nationale ozy izy ny teny vahiny na koa hoe souveraineté koa misy miteny koa souveraineté mitady an'izay dolodolo na ny ety apita na ny tandrazana ny olana any amintsika nefany efa amataonany maro de tonga de fihesiko izy fa za tsy de be kafara fa tsy de na tonga de aloha le voamaso no pitserina ozy izy ny teny gasy mikasika ny origine atsika aloha ny fiavian'ny gasy sy ny zao avary avy zao nisy an'izao za zany fiheziko amin'ny teny tsotra fotsiny le izy be da be ny mitabataba sy mikikika mikasika an'io tantaran-drazantsika io fa vitsy no mahay miaino azavaiko be da be no nametraka teoria na pikaroka vahiny na pikaroka tany tandrazana na tamin'ny tantara na tamin'ny anthropologie na sociologie samy laza ny zavatra hitany ny karohana mikasika ny fiavian'ny malagasy zavatra anankiray nefa tsy azo atao hoe tsy hita maso fa mifankahazo dolodolo ny teny rehetrarehetra ny teny paritra rehetrarehetra
le teny gasy io nisy fototra anankiray zany matoatsika mifakahazo ny Antandroy, ny Sakalava, ny Antesaka, ny Betsimisaraka, ny Bezanjano, ny Tsimihety, ny Vezo, de misy lasitra anankiray ao, tsika moa nosy anankiray. Iny le teneny ray aman-dreny teo Naouda Velo teo hoe si Ijaboaty teo hoe identité nationale na les nations, état-nation. Itsika nefa manana rafitra républicaine zay foana ny taorian'ny fanjanahantany, zay foana ny fandimbiasana tany Madagasikara. Ny rafitra républicaine nefa rehefa niroborobo ny sehatra économique na ny fampandrosoana économique zay noentiny zareo dia nanomboka namolavola hevitra hafa ry zareo amotehana an'izay lasitra anankiray izay indrindra tany Madagasikara. Tsika tsy ohatrny any Afrika hoe miampita renirano anankiray any Cameroun ohatra dia tsy mahazo ny tenin'le olona eo nefa zavatra 2 kilometra 3 kilometra ny sarana satria samy hafa fiaviana samy hafa. Tsika nefa miampita renirano mbola mifakahazo. Misy fotsiny misy fomba iarahana, misy fomba tsy iarahana, fa le fahasamy hafana amin'le fomba malagasy iny reny dia fahafahana mahita hoe misy identité fototra zany, misy identité anankiray ny gasy rehetrarehetra. Ny politika koloniala namotika an'io nandritry ny 90 taona ny fanjanahantany. Ny fitondrana nisy teo ihany koa namotika an'io. Zany eo le tenenitsika hoe politique de tasse d'huile ozy izy Galeny. Iny foana no nilovaitsika. Dia avy eo indray le mpikaroka izay nikaroka ny ethnologie na ny anthropologie na ny sociologie tadidio fa ny concept d'ethnologie des concepts colonial. Dikan'izany mbola le tsy tompon'le tantara foana no manoratra an'le tantara. Dia ny olana anankiray amin'izay tena goavana indrindra dia izao. Isika indray no miantso vonjy any amin'le olona izay mamotika ny kolotsainantsika. Dia ny politika an'le olona izay namotika na leo firenena na leo kolotsaina vahiny ireo, io politika io no ezahantsika atao petatoko any an-tanindrazana hoe tirangano politika culturelle ataontsika eto, atao ohatr'izao tsy mety izany, tsy maintsy miainga any amin'ny fototra. Nisy nahatsara tamin'ny andron'ny Ratsiraka ange, nisy nahatsara za tsy hoe momba n'iza na iza fa tantara zany, nisy nahatsara ny service inona ny filazantsika an'ity le afakabaka dia manao service national. Service national. Naouda mahatsaratsara an'izany. Nisy nahatsara an'ireny service national ireny satria nimerina alefa ary Androy, ny Betsimisaraka alefa ny Tsimihety, ny Sakalava ary amin'ny Antesaka, ny Bezanjano alefa ary Antakarana, dia mifakahazo samy gasy ireo. Dia tsisy an'izany, tsy nisy an'izany resaka olana zany amin'ny fiaviana. Tsy nisy nametraka olana mihitsy tsika amin'ilay fiaviana satria zanakay apetran'ondry zareo any, dia zanak'ireo koa apetran'onay. Izay koa nge mahatonga any amin'ny tantarantsika, ny tantaran-drazantsika mbola misy an'ilay antsoina hoe mpizivy. Iny mbola lasitra anankiray nifatitra any mpizivy. Azo afaka maka profo maromaro tsika amin'ny fomban-drazantsika ahafahana maneho an'izay hevitra izay. Fa raha mbola itsika zany mbola mandika raha ny hevitro, raha mbola rahatsika toy ny fomba fijery tandrefana indrindrandrindra, ny fomba fijery tandrefana tadidio fa nolovaina avy amina finoana judéo-chrétienne, izay vao nampiana ny lasitra scientifique miaraka tamin'ny fomba fijeryn'ny Darwin. Io no entina any amintsika
tsika zany zay mahatonga ny tanyntsika tsy manaja le tsika lazaina fa avany na dia nisy mpiara avy any Indonezia ondreo hoe avy any amin'ny Bantou ondreo hoe avy any amin'ny Mozambika ondreo hoe avaria Inde ondreo avaria misy miteny mihitsy hoe avy any Israel misy mandala ny zany any an-tanàna fa raha mbola izay foana zany ny fomba fijerintsika an'le azafady fomba fijerintsika an'le fomban-drazantsika sy le lasitra fototra any amintsika dia diso foana ny fivoarana izay tiatsika ampiarinao na ny fiovana izay tiatsika ampiarinao Madagasikara ao satria raha vao maingy amin'izay foana isika dia tsy misy zavatra lavorary izay mahatonga ny jabody ny teny teo hoe misy zavatra contradictoire foana amin'ny teny vahiny ny fotodrafitrafy ao Madagasikara ny collision ve ny tena zava-dehibe sa ny lalana ery sa ny sekolery na ny ino izy teo ny téléphérique ery zany ahafahantsika misy mpampianatra zay nampianatra ana tany amin'ny université ny Louvain nanao colloque tamin'izay professeur Louvain zay Michael Singleton zay ny anaran'le mpampianatra io spécialiste ny post développement izy io rangahy io dia napetrany mihitsy hoe ny olana ny fampandrosoana any amin'ny firenena rehetrarehetra zay lazaina hoe firenena mahantra na andalam-pandrosoana izay tsoroko aloha fa ny firenena mandroso ilay mpitsetsitra dia le firenena mahantra na ilay andalam-pandrosoana le tsetsafina azafady zay le rafitra misy tsiny dia ozy izy le professeur io tamin'ny nanao colloque raha ohatra tsika ozy izy raha ohatra hanovana hitady zavatra fiovana any amin'ireny firenena ireny dia tokony adiadiana hoe inona zany idéal de vie iny idéal de vie an'le olona iny miainga any amin'ny fomban-drazana iny any amin'ny fomba mampanao any nahitana an'izany any amin'ny fedra any amin'ny antsa ny jijy any amin'ny angano any amin'ireny tantaran-drazana tranain'ireny no ahitana an'izay zavatra izay hoe inona zany ny tena tadiavintsika inona any Madagasikara ohatra zao tsika ihany ny firenena miteny hoe manan-karena ianareo fa le arena tiatsika any Madagasikara tenenina dia le zanaka fa tsy le materialy zay nahatonga antsika any amin'ny anganony taona ny safidy an'le hoe aloha toy ny taranaka zanak'ondro zany hoe miteraka dia lehibe le reny dia manome zanany dia le zanany reny mitondra le tohinaina avy eo matoa-tsika tsy ny safidy tany amin'ny anganomasina hoe andao atony ny volana dia teraka voalohany volana dia afaka 20 andro dia efa maty dia miverina indray zay koa tsika tsy nahatonga antsika tsy ny safidy ny voatavo satria ny voatavo koa ohatran'izay tany amin'ny fomban-drazantsika hoe maniry dia raha tsy ampaniriana miaraka amin'ny voany dia tsy maniry intsony zany hoe raha ohatra tsika zany raha ohatra hoe anova zavatra ao Madagasikara na anova zavatra amin'ny rahalahintsika na ranabavintsika dia voalohany indrindra aloha tsy tokony hijery hoe ry tanindrana ry mainta ranaka andeva ry malama volo raha mbola zay foana no fijerintsika dia mbola tafiditra ao anatin'le politika tasy-diolontsika izay mahatonga antsika tsy misy politika maharitra mihitsiny fa lasa cimetière de projet dia izay no nahatonga ny professeur tany Louvain io tany Belzika io no miteny hoe raha ohatra tsika hitondra tetikasa any amina firenena anankiray na any Gabon io na any Indonésie io na any Malaisie io dia alohan'ny atongavantsika any amin'ny firenena io dia aloha adiadiana inona ny idéal de vie anjareo inona ny tena hoe dikan'izany hoe sambatra inona ny dikan'izany hoe feno amin'ny fiainana amin'izareo izay zavatra izay zany tena important be amiko tena manan-danja be zay tsika zany tsy afaka ny teny mihitsy zao rangano ny lalam-pandrosoana tiatsika atao raha tsy mahafantatra hoe inona ary zany nofinofitsika zany inona ny tiatsika nofinofisana ao amin'ny fiarahamonina
tsy haiko ny avy aminareo le tiako tenenina fa zay le olana any amintsika zany de matotsika mbola miteny le hoe avary de lasa doratsika le ala satria avy any Indonezia tsika fa tsy aveo de tsajatsika tsy metsika asina tsony le tany razana de matotsika avy any Afrika de na nisy arany fifindramonina zay ekena satria nisy ny fivoarana ara-teknôlôjika teo amin'ny sambo ny fivahinana amin'ny tatsambo ekena fa nisy fiarahamonina tonga tany ary nisy lasitra ny fangaro ary ireo lasitrareo nge no niteraka dynamisme de niteraka confiance zay niteneniny Zokobe Naouda teo hoe sy Naouda Velo teo hoe efa misy nation tsika efa misy fa maninona tsy valoriser-tsika izay nation zay le nation io tsika nositsinona tsy mbola misy aizany mbola misy firenena tsy misy guerre civile de mbola ohatran'izao foana ny olana any amintsika ao Antananarivo fotsiny ngamba 13 isanjaton'ny olona no manana accès amin'ny resaka sanitaire eritrereto fotsiny zany ny rano zay taloha zay nalalaka ny fampiasana anazy ny totofana daholo ny dobon-drano de lasa novidina le rano avy eo tadidio fa raha vao manofinofy hoe te handroso ohatran'ny tandrefana isika de diso lalana raha ohatra fotsiny amina firenena anankiray zay na conformisme be tena nahita ny lalana tokony alehany de ny Japonais ohatra ary nisy efa Pasteur tany aloha tany Ravelo John raha sy dito izay nefa ny teno an'izay zavatra izay hoe arao ohatra ozy izy ny Japonais afaka manafangaro ny fomban-drazana miaraka amin'ny modernité zany hoe tsy mandahy tsy manao ratsy tsy mandoto ny fomba nisy tsy mitsipaka an'izany izy fa ekeny mahay ny miaina ao anatin'ny vanim-potoanatsika ao anatin'ny fomban-drazana misy ohatra nge azo alaina tahaka mikasika an'izay fa za zany zay fotsiny tiako resana alohan'ny velabelarana azy tsikelikely avy eo ia ny mahatonga an'ilay resaka moa satria amin'ny raha-pirenena zao tsika atao amin'ny gardien de la révolution mivoy an'ilay resaka hoe souveraineté io no ady fototra mila verina indray de satria misy amin'izao fotoana izao le hoe promesse hoe alao concertation nationale les concertations nationales nefany bon ny réalité politique zany tsy mbola misy fofony mihitsy sisy lokony hoe inona zavatra hiatrano de ohatran'ny anjarantsika de la révolution moa hoe mivoy an'le izy mialoha mba ahafahana misarika ny manam-pahefana sy ny tompona andraikitra hoe hoentina makaiza les concertations nationales de zany nametraka fanontaniana tamin'ny Jaboady teo hoe alohany anaovana ny concertation nationale sur le plan politique tsy tokony apetraka velo justement zay le hoe iza marina tsika arak'le teny teo mba ahafahana mametraka an'izay ny rafitra politika sosialy sy ny sisa eo ambony nefany raha izao fandehan'ny toedraraha zao de ohatrany tsy na le concertation politique ary ohatrany mitady tsy isy raha isy ary io de mety ho petatoko sy ny sisa ka izay no nahatonga ny nanasananao moa zany isoranao be deaibe nanaiko vahiny eto amin'ity fandarina ty mba ahafahatsika ahoana re zany tsy influencer moa satria ohatra manahirana be miteny hoe mi-influencer fa mba manome taridalana ho an'ireo matetika moa fitenin'olo hoe nareo inona mba vahaolana amenareo fa nareo manakiana foana de androany zany tsika zany ao anatin'izay mihitsy hoe sao de mila iverenana mihitsy ny fandiniana andray mandeha hoe faritana andray mandeha hoe iza marina aloha le Madagasikara le malagasy ary inona ny araky ny teninao teo tiako be le teninao teo inona le idéal de vie inona le filana fototra zay tena ilan'le firenena sao de tsy filana fototra koa ohatran'le teo zao lasa téléphérique lasa zavatra fa lasa tsy le fototra koa fa zavatra ivelany fotsiny zay no antony nanaovantsika an'ity dindika andro an'ity tsy fantatro iza no
anoho izay resaky Kasima zay tsika teo. Misy olona ato anaty commentaire ato antsoina hoe naivito, tsy haiko na lahy na vavy le naivito aloha fa miresaka be da be ato izy dia anisan'ny zavatra teneniny ato no hoe aza nohony ihany zany resaka foko zany fa tonga dia mamorona identité fotsiny ohatra hoe ny malagasy dia kristianina na zavatra hafa. Ahoana ny hevitrareo amin'izany aminazy be da be mihitsy atsaiko zay manana ho tenenina be da be izy fa aminazy ny faritra hozy izy dia foko fahazavarivarina amin'izany resaka nareo zany. Misy frustration kely ihany le olombelona aloha fa misy zavatra ohatran'izany ary tsy olona io rery ihany no mieritreritra an'izany raisiko amin'ny zavatra tenenin'ny Kasima teo hoe anisan'ny olana ho antsika zany ao anatin'ny fanahintsika sy ny eritreritrintsika dia misy hoe isika nge tsy aveto hoe isika nge mbola be ary io mbola io olana io hoe rehefa manomboka manam-bola le gasy dia tsy hajanony eto Madagasikara ny volany dia mandeha mividy toerana any avelany izy satria any izy ny mody ary mifona fa mpiteny anty anaty conférence normal be tsika raha tsy miketrika développement eto satria isika malagasy dia mieritreritra fa any amin'ny paradisy tsika mody zany hoe le tsy raharantsika neto satria tsika efa miandro foana hoe rovinj Jesosy ny tonga tsika io efa andeha mialatsiny aminareo kristianina am'le zavatra teneniko fa melohany mahakristianina anareo malagasy tsika ary mivelona eto tsika. Inona le zavatra ataontsika amin'ny fivelomantsika eto izay mahatonga ny karana angamba ozy za tsy mahalala tsara lasa mandrosony isika satria zareo tena makafototra eto mitady an'le fomban-tany sy manaraka an'le rohitany eto fa isika tsy manao an'izany, tsika tsy miraharaha an'izany. Valiko le nametraka fanontaniana tamin'ny Eranjaka tao. Tsotra fotsiny isika gasy maro loko, marina ny azy gasy maro loko fa le loko io azo atao tsinitiavina satria io loko io le fomba anatin'io loko be da be io mahagasy atsika io na avy any atsimo na avy any avaratra any no ahitantsika an'le fototra, any no ahitantsika an'le inona ny fitoeram-pampandrosoana tiako apetraka ho an'ny firenena malagasy. Zay aloha ny valy teny ary mitovy hevitra amin'le mpapetraka fanontaniana aloha miainga amin'le gasy dia tsy fa le gasy tsy azo fehezina gasy tokana fa gasy maro loko ny fomba fijeriko zay le loko io ohatry ny havana ihany io be da be atsimo mena ohatry ny avy any amin'ny faritra zany dia zay zany ny anany no valiko le nametraka fanontaniana dia mikasika miteniny reto rahalahintsika sy anabavintsika karana reto mitenen'ny njaka indray ahitsiko njaka na mety ameno ny valy teniny njaka koa iry zareo tsy hoe le maka an'le fomba sianina fa mianatra ny fomba fiainatsika sy ny fifandraisantsika amin'ny économie sy ny consommation. Zay mahatonga anazy mianatra ny tenitsika voalohany aloha dia avy eo indray izy endogame tsinona ry zareo endogame zany izy zareo any le lova tsy mifindra ozy any Tananarivo any koa misy raha tsy diso angamba Tananarivo any misy faritra mbola manao an'io lova tsy mifindra dia Amboamalaza misaotra dia ny karana rehefa mananjanaka dia tsy jereo tsara fa manana pensée industrielle izy an'le zanany manao investissement ngezabeza ampianariny any Yale Oxford le zanany andany ianao mianatra resaka marketing mianatra an'izao ary fa rehefa vita ny fianaranao dia miverina ianao manajary ny tsenatsika ny varotra ny fitadiavany ny fianakaviantsika eto. Zay no mahatonga an'zareo miroborobo amin'ny resaka lafiny économique satria
izy mianakavy zay ny pensée industrielle commercial de satria commercial angery zareo rehefa tonga taty Madagasikara de zay no mahatonga atsika ohatra rehefa mandray karama ny gasy na Otavelo RGL Iranzaka Jaboady de makeny tsara lalàna ohatra rehefa mandray karama ianao de mandeha mividy kojakoja ao tokantrano ohatra ao an-dakozia maka ohatra foana tsika fa tsy miteniteny foana manjary manidina le de mitady vidy kojakoja ao tsara lalàna tsika de mividy vilany ao amin'le ramatoa tsika le reniny de aveo mividy fatana ary amin'ny dadana de aveo mividy vilia ary amin'ny zanany de aveo mividy afokasika ary amin'le niesiny eo manodidina eo any ny karamatsika zany sy ny volatsika zany miodina eo any faobijanona ao amin'ny zareo le izy tsika tsy mbola manana an'izay fomba fijery zay satria tsika vao niala tamina système d'économie de subsistance tao anatin'ny fanjanahantany satria rehefa nisy ny tsena tany amintsika tsena nge tarohan'ny taorinan'ny takalo rehefa misy mihoatra ao amin'ny fokotany na ao tanàna zay vao makeny mifaritra eny nanakalozana any za manana kasaka atakalo vomanga za manana an'izao atakalo an'izao de tsika mbola tany amin'izay dimension zay de aveo iny dimension takalo iny mivoatra nakeny amin'ny tsena zany hoe hivarotra amin'izay tsika de rehefa hivarotra nefa tsika de mbola subsistance zany hoe hivarotra n'ity katsaka ity za na ity voanjo ity mba hiainako hividanako sira sy menaka anampiana ny vary zay miakatra eny tsa zany hoe mbola limité an'izay ny fomba fijeritsika ny économie tsika zany mbola tsy zay mahatonga atsika mbola tsy mbola nanana fomba fijery mihoatra an'izay amo misy miteny zay nge mahatonga atsika hoe tia kely nefa rehefa ohatra rehefa mitsinjo teny nohatra karana zareo ranabavy sy rahalahy karana reo de ohatra nge zany zareo nge manana fijery lavitra nge zany hoe manao investissement any amin'ny zanaka izany ny tsika hoe arena le zanaka de miteraka be da be tsika zay 8 9 10 fa le zaza teraka reo tsy misy investissement mihitsy any amin'ireo ankizy reo fa lasa ireo ndray ara no mibaby amin'le ray aman-dreny ao atokantrano ohatriny baolina kitra ihany io aty Eropa aty Eropa maka ohatra foana hoe ny ankizy rehetra reny ny olona ray aman-dreny rehetrarehetra any amin'ny quartier nord na quartier na Paris na Marseille na maka ohatra dia Frantsa na Belgique na any Anvers Anderlecht any Bruxelles de le olona ray aman-dreny rehetrarehetra tsy mety manao investissement mihitsy izy fa le zanany nandeha apprécier ary amin'le club de foot mba ho tonga Zinedine Zidane mba ho tonga Ronaldo miankina amin'le zanany akininy amin'le zanany le zavatra le hoaviny de adiny le miaina amin'le andavanandrony zavatra be da be any no afaka tsoatsika ao anatin'izay fa tsika zany any Madagasikara raha ohatra mbola hoe za tsy manome tsiny za ko tsy fombako zany fa tsika nge manao constatation de fait izay no ataotsika ifampizarantsika eto de raha mahita eo de ny olona no mijery an'izay hoe inona no azotsika tsoahana midinidiky izy di mianaka tao amin'io sehatra io fa zay zavatra zay any Madagasikara zany tsika zany tonga de niditra tao anatin'ny système économie de marché de aveo am'izay mahatonga atsika mbola hoe tsy misy ny secteur informel mbola be da be any Madagasikara na asina rafitra arany eo mitovy amin'ny aty amin'izareo tandrefana sarotra be satria za zao hivarotra voanjo eo tanàna de le mpifanolo vodin'indramiko hivarotra voanjo vao hitany hoe mandeha le voanjo de le ray koa hivarotra voanjo de le ray koa de empolo zay eo amin'le tanàna de hivarotra voanjo de izy ary nividy an'le voanjo raha lasa mpivarotra voanjo daholo zay tokony mifameno zany
ny fomba fijery fitadiavana na ny fomba fijery ny économie ao amintsika. L'économique io kosa nefa amin'ny firenena hoe mbola feno zavatra endémique tokony mbola ampifandraisina amin'izany hoe inona ny arovana an'le tontolo iainana raha ohatra tsika hitady fampandrosoana fa tsy tonga dia tonga hoe misy an'izao misy minerai ohatran'izao ary misy tany terre rare ary hoe misy an'izao dia andorangala izy ho exploitena fa vola be io nefa nolana amin'ireny zavatra ireny tsika tsy mbola manana an'le capacité technique technologique na ihany koa capacité personnelle ahafahantsika mitrandraka an'ireny isika ihany fa mbola tsy maintsy miankina amin-jareo any ivelany foana na teknôlôjia vahiny. Tsika tsy mahaleo tena amin'izay zavatra izay. Dia dikan'izany izay mahatonga ny condition apetraka ry zareo foana hoe zao ny condition apetraka ahy, zao no mena ianareo dia manginy nareo. Le vola omena iny nefa tonga dia makany amin'le mpitondra dia lasa mivadika kolokolo, lasa mivadika bakisy osiny bazaha. Raha ny tokony ho izy ange raha ohatra hoe fampandrosoana marina no tenenany Madagasikara dia any amin'le toerana misy an'le fitrandrahana an'le orinasa matanjaka izay manao le fitrandrahana, iny faritra iny aloha no priorité satria le mponinao no miatrika an'izany sy miatraika an'izany mivantany. Fa maninona no mbola alefany amin'ny centralisation sy alefany Antananarivo aloha le vola dia any izy mivadika dia le 20 isan-jato na le 100 isan-jato midina 20 isan-jato dia farany 3 isan-jato sisa ny tonga ary amin'le faritra tena misy an'le izy nefa ny ala simba, ny rano simba, ny zavatra rehetrarehetra simba dia le mpitondra any koa mbola manararaotra an'izay. Ka tsika zany any amin'le toe-tsaina, ny toe-tsaina nefa manova toe-tsaina miainga ahoana ho fitentsika raha ohatra hoe manova toe-tsaina anankiray ohatran'ny hoe manary fako zao dia manao tri sélectif ozy izy ny vazaha tany Allemagne tany Frantsa any Italie any Espagne manao tri sélectif ny plastique ato ny carton aty ny papier aty ny hoditra-akondro ery ny rehetrarehetra. Zay système zay nge natonga ny zareo tandrefana nanova an'izay sy napiditra an'izay efa 40 taona ry zareo no napiditra an'izay tsikelikely zay vao ny adopten'ny olona tsirairay na firenena tsirairay le izy. Ny fanovana an'le toe-tsaina nefa mahainga anazy indrindra dia any am-pianarana. Zany hoe mila connaissance ny tanora na ny zaza malagasy dia mila fahalalana savoir et connaissance zany ireo ny ilaitsika any an-tanàna. Dia any am-pianarana zany no tokony hanovana amiko amin'ny fomba fijeriko mety manofy amin'izay fa za mbola mino hoe raha mbola kely le zaza no ampianarina zavatra hoe zao amin'ny teny gasy ny fampianarana ny zavatra rehetrarehetra hitany amin'ny teny gasy ny angano rehetrarehetra adika amin'ny teny paritra ny angano rehetrarehetra verina amin'izay zavatra zay any amin'ny teny mahatonga antsika mbola manana fijery mitovy manindrahindra ny zareo tandrefana sy ny idéal ny zareo tandrefana dia mbola kampotetsika tsikelikely foana le tenin-drazantsika nefa teny isan'ny teny masina io raha ohatra fotsiny maka ohatra za tena maka ohatra foana na Oudavelo Suergiel ary Jabois dia anjaka za tsy tiako le miteniteny foana fa maka ohatra efa tamin'ny taona 20 zao no nikatona no ny maison d'édition manatota boky amin'ny teny malagasy taona firy zany tsika izao ny olona amin'ny trano print manatota boky sisa ao Madagasikara dia miankina amin'ny finoana katolika protestante trano print zao fa nefa ny boky vokarin-jareo dia boky miankina amin'ny finoana izay hoentin-jareo sy torian-jareo. Zany hoe tsika zany raha ohatra misy poeta na misy angano tandroy na bara na masikoro angano masikoro dia tiatsika ho avoaka amin'ny tenin-jareo dia tsy maintsy mbola miantso amin'ny Kartala na makany La Réunion tsika zay vao mitady any Roumanie na any Inde manao an'le édition zay vao mivoaka le boky amin'ny tenin-drazantsika. Jereo nge le fandehanan'le zany raha mbola lafo be mahitsiny
tsika zany zavatra zany tokony zany isan'ny mba tokony hoe priorité ao Madagasikara hoe asiana trano-printy manatota boky amin'ny tenin-drazantsika na ny boky vahiny na manga io na Harry Potter io na ny reny nge afaka angatahana ny droit d'auteur dia adika amin'ny teny gasy atao amin'ny teny sakalava atao afaka atao nge zany fa tsy misy intsony ny trano-printy manatota manao poésie rehefa moka boky ohatra ny mpampianatra anay izay tena mahay ary mbola ao Madagasikara vao namoaka boky tsy ela izy ary izay mba hiangaviako anareo efatra mirahalahy koa rehefa mba manam-potoana mba antsoa izy iresaka fa izy manana vinam-piarahamonina koa izay mifandray amin'izay zavatra tiatsika ho atao i Emerson Dienetra Zafy fantatrareo izy iny nampianatra zay nampianatra anay teny amin'ny université na mola volanay koa tao amin'ny resaka kolotsaina sy kolokanto misy zavatra be da be afaka zaraina zany miainga amin'izay zavatra zay tenin-drazantsika fotsiny io resahako io tsy zanytsika zany tsy afaka mamoaka boky maintsy raha tsy miankina amina finoana anankiray na tantaran'izy ty ny mpaminany anankiray zay sisa mivoaka amin'ny teny gasy fa tsika tsy mahita tsony hoe boky na ny manatota an'ireny ara tsy vitatsika na ny bande dessinée na ohatrany tsika zany raha mbola manao tsinitsinina ny tenin-drazantsika aloha raha mbola tsy manazary ny tenin-drazantsika io tsika tenin-drazantsika io itovy daholo io na tsino na varatra nena dia mbola mametraka olana foantsika amin'ilay zavatra tiatsika ho apetraka na le lasitra fototra zany na le lasitra fototra iraisana satria tsika miaraka avy ireo dia gasy daholo. Ya tsara tompoko ia tsy fantatro ny namana sasany misy réagir zay fa nanao taritiko makany amin'ny resaka fikarakarana n'ilay concertation nationale foana ny resaka hoe inona ilay lahadimiko resahanao za zany tena ohatrany hoe tonga dia voizitsika androany hariva dia ho tarititsika na amin'ny heriny ara arak'ilay tenin'ny Kasina teo hoe mila ampiana tosika ilay mpitondra hoe tsy tokony hazakazahana mihitsy aloha ny resaka feuille de route satria mahasatra amin'izay feuille de route politique foana raha vao miteny concertation nationale za zany mahita tokony mbola any amin'ny farany iny zany fa hoe tena andora angano hipetraka ohatrany amintsika Tsimony Naouda Nomo Ventilaire za vany Fordovany le hoe mipetraka aloha dia venarina tsy dia miresaka dia kabarony eo zany tena hoe miresaka aloha tsisy mahamaika tena hoe miadana mihitsy hoe tena mila miresaka indray mandeha satria tena zay ny zavatra hitako hoe tokony dinihina mihitsy aloha hoe ohatra fotsy zao ny mpampiavana izy nanao ny concertation nationale za personnellement dia efa nivoy an'izany nahazo vavabe ateto vopa mihitsy sasany ara hoe aloha dia mbola veriko hoe tsy d'accord mihitsy hoe ny FFKM samy rery no mitarika an'io satria zay indrindra le resaka identité nationale l'identité nationale hoe ny antony nananganana ny GDLR ne tsara ampahafantarina ny Kasima ngamba mety efa andresaka ihany reto namana reto fa rehefa nan'ny recherche an'io azy zany dia hoe andao manomboka amintsika mihitsy hoa no ravana le hevitra le azany théologiana zasy nizaka tsy voatery conviction philosophique anay io jaboady io manana ny toerany dia ao mositana motsy eo izy fa silamo dia ao zay zavatra zay mihitsiny no hoe azo atao tsara za tena samy teny hoe ny resaka religion nampisaraka atsika teto fa ny cause nationale amiko no mampiray zay zany tena ary zavatra zay amiko tena ambony be ka maninona io raha transposena mihitsy any amin'ny concertation nationale hoe andao hipetraka dia andao hiresaka indray mandeha nisy teny nga Zafy Albert fa nomezany eo izy tamin'ny resaka hoe réconciliation nationale tsy azon'ny olona ny teny Zafy Albert tamin'izany dia na ny olona moa réconciliation nationale dia veriny olona hoe zay ne tsy niady tamin'ny herivelona Rasalama na herivelona tsy resaka ady politika izy fa tena hoe tena le fampihavanana n'ilay gasy mihitsy manomboka hatrany amin'ny fototra arak'ilay tenitsika teo hoe malagasy tsika aloha dia avy eo avy any midina amin'izay mijery ny avy aty ambany dia izay zavatra zany azo hoe ahoana inona ny lahadinika tokony ho aroso aloha amin'ilay concertation nationale mahamaika zay vao mari amin'ina dia iza no tokony hikarakarana io
move tsy tokony ireo sojabe sy ireo mpandala fomba malagasy sy ireo mpitarika ara-pivavahana samy hafa satria efa misy entité samy hafa ao a misy cartographie navokany jaboady zay teto hoe zao pourcent ny kristianina sy Madagasikara sy ny animiste sisy ninonino na rehefa tena niny a de nefany a zavatra tena marina nisy ka ahoana ny ahafahana concrétiser an'izay araky ny hevitrareo mba tena isy marina le izy satria araky ny haingo de ny FFKM siry zareo OIF zareo organisation francophonie de donc zany na le olona hanao le concertation efa mitanila fa efa tsy misy unité araky ny fijeriko aloha de zay no nahatonga an'ity hoe andora nga tonga de voizina manomboka eto ty resaka unité nationale souveraineté nationale mba hahatonga an'le firenena hoe fantany hoe aiza ny lalakaleny zay le tena antony zao fivorina manomboka androany ho toizatsika makany mola izy ya ametraka fantanina kely amin'ny Kasima fa rarotana ny fisiny Kasima eo raha fandinihako a tombotoandro zareo mbola te hanjanaka ara-panahy ara-kolotaina ara-toekarena foana ihany anefa ny tsy hanaovany an'izany zavatra resansika rehetrarehetra zany isika ve mino mialatsina ako am'le tain-bava raha igasikara feno soa hoe meno an'izao zavatra tenen'ny Kasima zao de misy raha iny an'izany ve so de efa misy tendance foana mandeha any hoe zao io fa zany zavatra teneninareo zany a mbola nofinofo fotony ihany zany a mbola revirevina olona fa izay efa manana financement zay a zay mahatonga le concertation nationale efa misy zavatra efa voalamina melohany ambadimbadika any satria tsy te hiraraha an'izao zavatra resantsika zao zareo satria tsy mapety ny fitrandrahana sy ny finonoana araka le lazainy Kasima teo tsy mapety an'le finonoana le rony atsika ny fisiny zany famoazana identité zany ka misy olona be da be manaraka reo ary misy olona be da be hanao partage reo inona le ampo firenena inona le tokony kotihana Kasima inona le tokony kotihana ho atsika malagasy a mba tonga atsika ho tezitra kokoa satria tsika io moa tsy ampy fahatezerana fa efa endry loatra hoe tsy mahasambotroatra matahotra efa miandro fotsiny hoe efa tonga mesy colonel Michael aloha fa zay ataoneo aloha de aleo izy hiasa nefa ny zao no rivotra mitsoka hoe mitady refondation sika ahoana ny fomba hamoazana misy kokoa an'izay ampopoana olombelona tsirairay a sy ampopopoko sy ampopo firenena zay safady apiko de alohan'ny amalin'ny Kasima azy zay amaly de ampiko le tenin'ilay mbola very foana le tonin-datsoratra ny gazety La Croix zay azonazany hoe nandovany mopere Emile Albert anisany admireko iny mopere iny de hoe mila fikomina ara-tsaina ozy izy zay misy le terme nampiasainy tany Ambositra naitra be misy ny fikomina ara-tsaina zany hoe iny zany le déclic fa tsy hoe juste eo fotsiny ny ana hoe fikomina ara-tsaina avy any am'le vahoaka misy hoe non zay zany mahatonga ny teany hoe ahoana ny ahafahantsika vahoaka manery ny mpitondra hoe avelao aloha ny feuille de route politique efa andao aloha iresaka momba ny firenentsika zay vao satria lasa politika eo ambony onaona de aveo hiverina indray ny rotaka raha afaka mihitsy zay fotsiny angamba fa mba tsy halava ny teny sora tao voalohany aloha ny njaka mbola tsy nahita olona teto ambonin'ny tany tsy nanofy zay no voalohany faharoa ilaina ny manofy satria ahafahana mametraka fanontaniana any amin'ny betro any apara atoka le valy teny miainga avy any apara atoka iny no manome an'le feo manome an'le loko le hetsika la le note de musique ozy izy tsika zay aloha voalohany faharoa manarakaraka an'izay ny olana ihany koa satria sady mametraka fanontaniana maromaro any zaka am'izay hoe inona ny raha inony olona amin'le zavatra resantsika ahoana ny ahafahantsika mandona ny fo
tsotra zao resantsika zao inge dia efa ny anaty teneniko hoe révolution fa any anaty ianao inge raha ohatra hoe tondra révolution dia ianao aloha mila miova aloha e zay vao miova ny tontolo manodidina anao zay vanova ny tontolo manodidina anao ianao fa tsy ny tontolo manodidina anao no oravaina olo zay ianao vao ino hoe zay le révolution ny dadaviko kay raha tsara sy mety le révolution ao anatinao dia mety tsy tsara daholo zay kitianao ny olana ny malagasy nefa amin'izao mahatonga an'izay olona fijerin'olombelona ohatran'izay Herinjaka sy RGL dia tsotra talohantsika tsy mahasaha maty mifony lambanao izao isika matahotra ny faty satria matahotra ny tsy hoany amin'ny Jerosalema vaovao tsy haiko nahazonareo le tiako tenenina fa le angoisse fahasalamao zany no miteraka an'ireo aya be da be nareo interférence be da be manodidina ireo zay mahatonga le toetsaitsika sadasada le fijerintsika sadasada zay zavatra kitiatsika potika zay zavatra eritreretintsika tsy mitombina satria mbola matahotra n'le zay zavatra izay le fahafatesana nefa ny razambe atsika tsy natahotra an'izany ny dadabe atsika ny dadanbe atsika tsy natahotra an'izany fa rehefa tonga le fotoana dia tonga dia lasa izao itsika matahotra ny ho faty dia le fomba fifandraisantsika satria rite de passage zay fahafatesana izay ny fomba fifandraisantsika amin'ny fahafatesana dia nopotehana nodina tsy jere any ambany vohitra isisa no mbola manaja an'izay nefa itsika raha menatra hoe zay nge avery Andramasina menatra zao no ikizy no teny an'izany zay avany Atsirabe zay avary Ambovombe Androy zay avary Beroro zay avary mahamenatra zao no miteny hoe zay avany tanindrazana ary nefa le tanindrazana nge misy voafaritra zavatra maromaro tranondraza trano fasandraza tany lesana fa fivelomana eo koa fiarahamonina eo koa zao nefa ny fiarahamonina lasa fiaraha-mionona fa tsy fiarahamonina intsony taloha rehefa ohatra hoe misy olona maty eo amin'ny fokotany dia tsy ny fianakaviana ihany no mitondra sy mibaby an'iny fahoriana iny fa ny olombelona rehetrarehetra izay mipetraka eo amin'ilay tanàna izao nefa eny amin'ny fera-paty tsy misy fiandrasam-paty ny fanotriana azy dia ny fianakaviana manokana ihany sy akaiky ihany no voasa tsy haiko nahazonareo le zavatra tiako tenenina fa zavatra tsotra miainga amina zavatra tsotra foantsika amina bazy zavatra bazika foana iny ihany tsinona no midika zavatra be da be dia raha andona sy tena hoe hanovitrovotra an'le zavatra concertation nationale io zany tsika dia mety mitovy hevitra amin'ny RGL amin'iny zavatra iny hoe atsovo dolidolo ny olona rehetrarehetra ny mpandala ny fomban-drazana ny mpivavaka ny islamo ny boudista ny trano kultoraly ny mpanao yoga na ny olombelona mpikirakira ny resaka développement personnel ary ilainy zany satria amin'izao fotoana izao rehefa nindrana ny fomba fiainana vahintsika dia miatraika any amintsika koa ny areti-tsaina vahiny zay misy taty amin'ireo vahiny zay moditsika tsy taloha izy notsabotsika tamin'ny alalan'ny rite d'assimilation rite d'intégration rite de passage zany hoe ny fiarahamonina ny fokotany ny fomba rehetrarehetra teo reny no mitsabo an'le olombelona ao anatin'le fiarahamonina rehefa nanangana fefy
tsy rairay ny olombelona hoe ito tambohanay zay ato amin'ity trano ity nareo any amin'ny tranonareo any tsy lalanareo tsy afaka mandalo eto amin'ity tany ity tsony nareo fa taninay ity dia fefenay le tany dia tapaka amin'izay le fifandraisana tamin'le mpiarabelona dia lasa mipetra-drery amin'izay le olona dia lasa manaraka an'le fomba ny vahiny sy ny anina koa dia eo amin'izay no miteraka an'le reny aretina vahiny sy ny bipolaire sy ny ino izy to dépression sy ny trouble borderline sy ny rehetrarehetra dia ilaina zany amin'ny resaka concertation ho amiko tsy hoe namako Sandry Herin-Jaka dia miteny an'izay fa ilaina dolodolo ny olona rehetrarehetra mba hizara ny fomba inona ny tokony ataontsika, inona no entintsika amin'ny concertation samy mitondra ny anjara brikiny io tanaka vitsy havanana ka zay tsy maleky alofanao ozy izy ny gasy makafo io tsy maintsy miteny dolodolo mameny ny heviny dolodolo hoe inona ary ny ataontsika ny zavatra tokony ataontsika gasy voalohany za miteny gasy za tsy miteny tsony amin'ny resaka concept d'ethnicité satria tsy dia tiako loatra iny za mitovy hevitra ny Manasia Soavelo Mandroso mpampianatra mpianatra teny amin'ny université taloha tao amin'ny département d'histoire hoe aloha tsy ampisina an'izay concept d'ethnicité zay ozy izy satria sika gasy voalohany tokony ataontsika dia mifamela aloha isika mifamela ao anatin'ny concertation zay aloha voalohany faharoa manarakaraka an'izay eo amin'izay tsika mitokony iova le olona zay tonga ao zany dia mitondra ny heviny fa tsy andresy lahatra ny hafa ohatra raha le olona tonga ao teny hoe izy trondro dia tokony tonga fotsiny izy miteny hoe za mipetraka any anaty rano za zao atsofi-trondro dia za mipetraka any anaty rano fa tsy afaka anery le olona sasany izy hoe atsofi-trondro rangahy zao manomboka izao dia atsofi-trondro azonareo ve le tiako tenenina zany hoe tonga ianao miaraka amin'ny hevitra ao dia zaranao ny hevitra ao dia iny hevitra nge tony ohatry ny mangeta ety fianarana ohatry ny mangeta ety ny hevitra ohatran'izay rehefa mangeta ety ianao dia ny rano sotronao ihany no alainao fa tsy ny robinet na ny dobo rato-drano maty ianao alaivo zany izay le donakafo izay le resaka izay le ao amin'le concertation samy mitondra ny heviny fa tsy andresy lahatra ny hafa dia miverina le teniko voalohany ndria verina amin'le teniko tamin'ny voalohany ndry zako hoe mba tsy sin'le be da be no mitabataba fa vitsy no miaino ilaina ny hevitry ny olona rehetrarehetra fa rehefa tonga ao zany ny olona dia tonga ahoana ho fomba misy fomba mahafinaritra be zay rehefa tonga ianao ampanetretena sy ampilaminana tokony zay mitoetsy dia tonga koa ny olona sasany en'le olona izay angovinao zay hoe io olona io tonga ato sy andesy lahatra fa hizara hevitra sy metimety amintsika rehetrarehetra sy mety amintsika rehetrarehetra gasy any zany ny tena zava-dehibe dia ireo olona ireo indray izay tonga ireo indray no mitondra any amin'ny tontolo misy anazy any amin'ny sehatra misy anazy any na fiangonana io na trano koltoraly io na centre zao io na centre ohatran'izao io na ireo indray no mitondra any ohatr'izao no mifampizaraina tary dia iny erikerik iny nge no mahatondratra any ny mpitondra nge rehefa miteny ianao hoe zao zany no entintsika eo rehefa inoana nge ny avy any atsimo inoana ny avy any avaratra ary ajanao ny miaino anao ainao ny miaino an'zareo dia moramora amin'zareo ireo no miresaka aminao mifanakalo aminao manome hevitra koa izy satria tsika koa mbola misy an'izay le complexe de supériorité zay rehefa miroule era avao zany dia manam-pahaizana azonareo le tiako tenenina jereo nge ny publicité atsika gasy jereo ny publicité ny ao amin'ireo orinasa vahiny na orinasa ao Madagasikara jereo reny afisy publicitaire reny jereo fa matetika olona avy any ampovoantany any foana no hitanao eny amin'ny sary eny
tsy ahitanao olona avy any ambanivola, avy any atsimo, avy any Bereka, avy any azonareo le tiako tenenina. Zany hoe mila manova zavatra be da be mihitsy, manova fijery zany tsika aloha. Zay vao rehefa miresaka concertation, tonga ao anao ampilaminana, ampanajana, dia mizara ny hevitra ao, fa tsy ezaky ny andresy lahatra an'le olona ry manodidina ery. Dia miainga amin'izay hevitra avao zay amin'izay ny tsirairay hoe zao le nitenen'le Sojabe, zao le Tangalamena, zao le pastera tary, zao le mon père taty, zao le fiangonana Zandriny tery, zao le trano kultura tary, ty le centre yoga, reto le bouddhiste, samy zaraina io. Iny ange dia afahantsika mametraka miaraka amin'le mpitondra hoe zao avy no apetratsika, zao no tiatsika ho atao. Ohatra ange verina foantsika maka ohatra anankiray, tena priorité atsika ve le mitrosa vola anaovana téléphérique, nefa ny karama mpampianatra raha tsy voaloha. Ny taloha nge rehefa teny amin'ny université misy ny restaurant universitaire, tsy misy mpangalatra teny, satria ny ankizy mihinana avy mianatra dia misakafo, tsy misy samangalatra ny olona fa manaja hoe zay nge fanjakana cantine scolaire reny nge zava-dehibe. Maninona reny any amin'ny collège, any amin'ny lycée, maninona ny any amin'ny ambaratonga ambany zany, maninona ny tsy apetraka satria manala vesatra an'le ray aman-dreny. Tsika nefa manana ny vola nge misy, fa tsy hoe tsy misy ao Madagasikara anatanterahana an'izany. Amin'izay le ray aman-dreny ny sakafo atandron'le ankizy any amin'ny sekoly, dia ny hariva ihany izy ny ao an-trano, dia ny hariva sy ny weekend zany ray aman-dreny vao mba hoe le karama sy ny rehetrarehetra no vao ampiasaina. Misy fomba fijery be da be nge ahafahana manova zavatra ao Madagasikara, fa ny olana foana zay isika mbola tsy mifamela, satria mbola manana an'izay complexe zay, ry zao, zao. Tsika zany tsika mbola miady, mbola le hevitra mbola any amin'le hevitra tsika dia efa miady. Nefa le vokatry le dinidinika ny tena zava-dehibe, inona azy no azo raisina amin'le izy. Ok, mbola misy fanakolazana avy ny namana sasany efa adiny ray sasany mahery fito tsika zay ke lasalasa ihany fotoana misy manako kambara akoatr'izay ve? Oui. Azafady kely bety misy fanamafisana amin'izay amin'izao fotoana izao nge ny raha ohatra hanao an'izany rehetrarehetra zany tsika fa nilaza hoe hanao refondation dia ino fa dia tsika zany no tokony hanao volavolakevitra, fa amin'izao fotoana izao nge ny raha ijeriny hoe souveraineté sy identité nationale tsika ny amin'ny kultura mihitsy koa no tena voa. Ny zavatra henoko zao tao Madagasikara fa ny akademia aza efatra tapitrisa ao ny vola akademia malagasy zany vola budget ny fampianarana tena tsy zary ka marina ny tenin'ny Kasima tao tokony any ampianarana mihitsy ngo no atao zany nisy namana ny teny an'izay tao any ampianarana mihitsy dia ny mbola kely izy tonga dia arahana, satria amin'izao fotoana izao mako na tsy heno mihitsy le hoe rakizy malagasy io mianara taratasy vonjony lakilasy ny tamin'ny androny misy hoe andeha hianatra izahay fa tsy tsara ny manontany hoe mba inona izany re, zany nataony Besadolo zany ny zany naly rakoto firinga fa nga ireo ankizy ireo izy zarem-pirenena fa tsy ianao ihany ange no azo tombotsoa fa ny firenena rehetra ka dia ampio reny ankizy fa nga ianao irery ihany izy nitondra ny vokatra ny aoriana fa tsy tsika rehetra. Betsaka misy zavatra efa nivoana mihitsy antsika ka ny tiako lazaina misy tetika iraisam-pirenena amin'ny fampandrosoana raha ohatra ianao te hanapotika tany anankiray dia ny kultura aloha vonoy amin'izay raisina fotsiny izy, satria zao taloha nitondra basy zahay dia nilazaina fa ratsy. Amin'izao fotoana izao atao dondrina zany le olona amin'izay dia
raisim-potsiny izy afaka 10 taona zay angamba no tiako zafady Ry namana Erinjaka Zaboady sao dia manakolazaina alohan'ny amaraparana antsika. Ho anao ny azoko lazaina ho anay aty an-tanindrazana mila manao zavatra izay. Tena misaotra tamin'ny fizarana androany satria za eto am-pitoerana eto mieritreritra ny tondrahan'ny mouvement sy ny gardien de la révolution aty fotony hoe inona le zavatra ho atao mila manao zavatra izay satria lasa miresaka fotsiny na dia ikenareo hoe manomboka miresaka ny zavatra rehetrarehetra fa dia miantso amin'ny manararaotrako amin'ity an'ity hoe iza le andao hiaraka aminay tokony asiana fivoriana tia tanindrazana ahoana ny isian'le fanilo miampita alao manatanteraka na dia manomboka amin'ny zavatra kely fotsiny ary hoe rovintsika ny andeha hanatanteraka an'izany zavatra teneniko atsimo izany hoe tombohy any am-pianarana rovintsika ny andeha hanao sensibilisation any am-pianarana hiteny amin'ny ankizy fotsiny hoe manomboka izao tsy manaraka hoditra le tsy eny an-dalana nanomboka eo le izy fa misy zavatra tokony atao misy zavatra tokony atao be da be fa dia misaotra tamin'ny partage dia manao appel hoe raha misy tokony miaraka mivondrona miaraka manao zavatra dia andao miaraka manao zavatra. Ya Jaboady ngamba dia avy eo mbola hiteny kely farany. Ny amaranako ny teny fotsiny aloha le misaotra be da be antsika rehetra misaotra betsaka Kasima tonga teto androany zay ireo efa ela be nanomboka ny eritreretra mbola kelikely taona noho izao dia efa nieritreritra hoe ahoana ny fomba hanajariana an'le Madagasikara na dia ohatra hoe zavatra kely blitiny ary dia misy fanontaniana be da be mipetraka hoe ohatry ny ahoana ny araka ny tenin'ny Kasima teo ohatry ny ahoana ny idéaly mahatsambatra ohatry ny ahoana ny idéaly ilaina ny utile ohatry ny ahoana ny idéaly ara-panahy ara-tsaina ohatry ny ahoana ny fivandrasitsika amin'ny natiora sy ny zanahary ohatry ny ahoana fivandrasitsika amin'ny tanitsika io be da be mifanontaniana mipetraka fa maninona tsika ny tsy mieritreritra hoe io tany ngeza be io tsika par rapport amin'ny France 60 millions mahery ny olo eto ny any France fa 60% ny territoire frantsay fambolena na mihoatra fa maninona tsika mbola 30 millions mbola ngeza be Madagasikara mbola midadasika fa maninona tsika tsy mitodika amin'ny tany sy ny ranomasina manosy atsika fa maninona tsika tsy manana hoe école fianarana mifantoka amin'ny agriculture nefa izany ny basitsika fa maninona tsika tsy manana fianarana raha ohatra hoe io zone côtière tsika raha manontolo fa maninona tsy miany amin'ny zone côtière fa maninona tsika tsy mianatra momba ny recherche halieutique fa maninona tsika tsy mianatra momba ny fanjonono fa maninona tsika tsy mafantana an'izany hoe misy an'izany carotte de sable zany ambolena any amin'ny fasika fa maninona tsika tsy mafantana an'izany fa maninona tsika tsy mafantatra hoe ny vomanga afaka atao lafarinina alefa any Japon fa maninona tsika tsy mahalala ny zavatra eo ambany masontsika tsy mitady ny veritsika tsy mitady ny very fa tsika ny very eto amin'ny tanitsika fa maninona tsika tsy mahafantatra an'izany fa maninona tsika mini mandany izany zavatra fa maninona ny gasy rehefa tenena hoe asaina manao logo dia teriny saina jereo tsara fa ny logo atsika ray manontolo maitso fotsy mena dia ravinala baobaba maki dia aloha zay ve zany tsika limité amin'izay ve zany tsika sokafo ny saina dia mijereva tsara eo ambany maso dia tiao fa milainga io revue fa tsika nasiana UR tsika dia nitakonina masotsika fa miverena kely dia mijereva ny aty fanahintsika rehetra any dia jereo ny aparahato fa zavatra tokony hafinaritra io jereo mihitsika fa miady foana firy taona izay
firy taona tsika reo zany mety hoe tsy ahitan'izany Madagasikara mamiratra zany na hoe sombintsombina tena hoe fandrosoana zanakitsika zany ahoana zao zany ny zavatra fantatra ny zanakitsika zao fa isainy kely any zay fotsiny zay angamba ny zavatra tiako tenena paster ia zany dia araka le teny zaka teo hoe ny atonga dia antso efa nanao antso ana mbola amerina hoe andao ikiomy ny atonga dia zay ikiomy dans le sens hoe teneno ny ray aman-dreny be aminareo any satria tsy ny malagasy rehetra ny manaraka Facebook mazava ho azy hoe ndao terena le fanjakana hamory atsika malagasitsika ray aman-dreny ara-drasa zany no ndao ifanatona raha iandry an'ireo tsika kely ny finoako mba tsy raha zaka hoe tsy misy andao miainga avy aty ambany ray rehefa tsy hanao ny avy aty ambony zay moa ny révolution io vao nyteneniko teto tamin'ny article navokako tamin'ny LinkedIn hoe ny révolution nisy rehetra zay fantatro tamin'ny fianarana miainga avy amin'ny atao hoe révolte de paysans miainga avy any any ambanivohitra zany hoe avy any amin'ny fototra zany ny révolution française anisany ny réforme protestante miainga avy amin'ny révolution des paysans taritiny Munzer tany Allemagne ny ohatra zany hoe avy aty amin'ny fototra mojajaona malala tsara tsika tany amin'ny faritra atsimo iny ka hoia hoe raha isika anentana ny lohany ho tonga saina tsisy ho izy minono mazava tsara ny teny zaka teo hoe ao tsara izy ka tsy anahitra azy zao zavatra zao na iantso nanona anariny izy teo Gasikara efa tonga eo amin'ny toerana izy fa isika no marary tsika aty ambany no marary am'le raha ka eto aho zany dia antso no ataoko hoe ho anareo mpanaraka Facebook azafaly fotsiny manao commentaire sy j'adore sy ny partage fa le famoazam-panavy any aminareo hoe raha tena marary aminareo le zava-misy teneno ny tangalamena aminareo any hoe dao vorio ny olona any tsy voatery mila ny gardien de révolution ny famoria isaky ny tanàna ianareo sojabe nareo ray aman-dreny ara-drazana nareo ray aman-dreny ara-panahy nareo le akolafiny be deaibe zay tenenina teo ny ty am'ireny vohitra koa fa tsy ny ambanivohitra ihany fa rehefa isika no famory isaky ny faritra na fokotany nanaka manao etsika tsy maintsy taitra ireo fa raha isika vahoaka amin'ny teny rovina ary mba iova le mpitondra rovina mba tsy hanao reo zay ihany le zava-nisy satria lesona fotsiny teo hitatsika tamin'ny jenzy reny peu importe hoe tena zalamarina ve na tonga an'le izy fa tanareo fa rehefa nietsika ny kilonga voatery ny eno zareo olombe zay ihany le izy ka ho atsika vahoaka mpanaraka ny carte sur table ny tanjona eto zay samy mana ny asany adolo zay reo za zao fa hatramin'ny valo maraina tsy mipetraka mihitsy fa tena marathon ny nanao fivoriana tsy nijanona fa matoa mbola eto hatramin'izao sivorala zao de hoe mba manatena hoe mba ifoa le tsika vahoaka malagasy hoe andao ataovy le famorina any amin'ny fokotany any amin'ny firaisana any amin'ny ambany volo any dia teneno ray aman-dreny be nareo diaspora tsika manana force ihany koa avy aty afaka miainga avy aty koa izy makany a Madagasikara araka ny misy teny teo nafinaritra be le teny anateo marina tokoa iny hoe maninona rehefa mifamory de aty amintsika de hoe teraky ny Betsileo teraky ny zao fa tsy le hoe malagasy ka maninona moa raha rehefa ohatra ka mbola ataontsika hoe sahirana ny tanàna ianareo diaspora isika diaspora aty zay fantatra fa tompony teny any koa rehefa makany Madagasikara vorio ny olona de apetseo ny olona fa za mino fa rehefa hanao fanambarana dolo ny zao nofinofiko tonga ataoko mahitsy be hoe ny famory ny imam rehetrarehetra ny farisy Diego sy Majenga sy Tamatave devant mosquée nareo manao fanambarana hoe zahay imam avy aty faritra avaratra dia zao ny anay ny fitakinay amin'ny concertation nationale miteny koa nareo avy any voipe no mitendra ho sarotra ihany tsy enonan'izany fa ahoana nefa ny atongavana zay de eto tsika mianakavy zany no aprisiana hanetsika ny olona mba le fikomina ratsaina hoe mbola avery foana aloha tsisy amadika ny teninay hoe fikomina fanjakana fikomina ratsaina ka andray fitenenana ary ivory any an-tanàna any dia zay ngamba ny no teniko farany satria any amin'ny lafin'ny pragmatisme zay no
tiako amehezana ny teny eto fa makasitraka atsika rehetra na fohy fotoana indrindra mankasy mahirana izy miditra teo fa tafiditra ihany misaotra anareo efatra amin'ny rahalahy mianaka ialana tsiny ihany koa no fahatarana fa mbola vonona foana ny anampy anareo rehefa atsonareo rehefa tonga nareo mandondona ampanajana dia tonga za mamaly ny antso za tsy dia hita loatra eny amin'ny tambajotra fantatry zalareo any za tsy dia serasera loatra amin'ny tambajotra fa fantatry zareo ny ahitana anay tsy aboady mahafantatra ny ahitana anay foana rehefa miantso anay izy le telefona sans fil dia azony foana isorako nareo zokorala mianaka reo koa izandry injaka isorako nareo satria tsy ny salasala ny antso ana ny fanakalo be da be ny zavatra afaka ifanakalozana isorako njaka nanomboka nandoko ny sekoly sotra njaka fa zava-dehibe reny manomboka ohatran'ireny nge ny erikeriky nge mahatondra drano isorako ihany koa tsy aboady sy ny salasala ny antso anany mitady za io araky ny teneny za koa avy nitondra kolonga rugby manazatra tanora ty anaty anaty dia toronoa za io dia vao tonga dia nanao branché niezaka ny connecté teto aminareo to efa hita zao le formule mahazo izy ny vazaha dia aza misalasala nareo miantso ana raha misy ilana vonona foana raha ohatra hevitra satria hevitry ny maro matakadavitra jary zany izay foana aza misalasala mandrosoa asina daholy hotahirin-janahary ny andony lanitra sy ny tsiro ny tany ary hitatana ny dianareo efatra rahalahy makasitraka tompoko makasitraka kasim makatsoa indrindra zay ngamba fa dia amin'ny fotoana manaraka indray raha amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia misaotra antsika rehetra soavan'ny alina ia